Tokolasy tokovavy ny fandaharana debatsika debanao no arahinao amin'izao alikaly izao. Ny vahintsika androany dia andriamatoa cité ny ranjena solonaiko izay solombavambahoaka ary lehibe ny mpanohitra ao amin'ny antemeram-pirenena. Miarabanao andriamatoa cité ny ranjena solonaiko. Miarabanao manokana namana Francis Bevata ary eto koa manaraka ny fiarabana manokana ho atsika rehetra mpanaraka ny télévision mahazatra atsika, ho atsika rehetra mpanaraka ny page cité ny Ranjena Solonaiko, ho atsika rehetra mpanaraka ny page Francis Bevata, ho atsika rehetra koa izay any ivelany na eto Madagasikara manaraka an'izao fandaharan'izao dia miaraba atsika malagasy rehetra tompoko. Na resaka atoato ary mbola androany ny resaka fanapoizinana ratsakafo mahazo ny vahoaka malagasy. Matsila zany hoe ireo faritra maromaro androany zao dia ambositra angamba no voan'izany. Aminao manokana misy ino marina na hoda ny problème mba azonao azavaina masolombavambahoaka anao hoe inona marina no miseho sady efa zavatra parazara sa coïncidence. Misy ho tenenina ve andriamatoa cité ny Ranjena Solonaiko? Androany aloha mialatsiny amintsika vahoaka malagasy rehetra zay manaraka an'ity fandaharana androany ity, ary alako tsiny koa andriamatoa Zokibe Francis Bevata fa ny fandaharana zay ataotsika androany ity de mba iangaviako araka ny lazaiko to aminao tamin'ny fandaharana zay nataotsika farany teo iny hiopana tanteraka ny momba ny énergie. Zay zany no zavatra satria ity énergie ity amintsika amin'ny teny androany zao tsy vitany hoe namotika fiainan'olona maro izy io, namotika ny resaka ara-toe-karena izy io, fa ary tsy vitany hoe nampihevitra tanteraka ny Madagasikara. Ary ity resaka raharahany énergie ity tamin'ny fitantanany ingay Andry Nirintana Rajoelina no raha naleo tena isika taloha ary énergie amin'izao fotoana zao resy ny vahoaka malagasy satria fa efa miankina amanaina, averiko indray miankina amanaina ity resaka énergie ity. Ka zay de engaviako aminao androany re tompokotsika andeha mba tena hifatoka tanteraka amin'ny resaka énergie. Fa io resaka sakafo ity zavatra mampagaga de zao lazaina fa fanapoizinana le izy amin'ny toerana anankiray, lazaina fa resaka sakafo tsy voajary tsara amin'ny toerana iray. Nefa rehefa jerena zany zavatra niseho tany Dego, zavatra niseho tany Tamatave, zavatra teo tao Fianaratsoa, zavatra teo tamin'ny faritany Majunga, zavatra teo tamin'ny faritany Tananarivo dia ohatrany mitovy daholo ny tsanga sy ny fomba nahafaty an'ireo olona reo. Fa ny tena loza dia ny afitsoko ny délestage. Zao ny vahoaka malagasy rehetra ary iangaviako ianareo teknisiana mba handefa ny fitarainany, ny fitaraina vahoaka malagasy zay milaza hoe maty ny havanay, lasa ny havanay satria naninona tapaka hono ny jiro de tsy mandeha ny oxygène. Nanavoanay tao maly satria tapaka foana le jiro, de rehefa tapaka le jiro le zaza sepotra be de mipika le izy de elaela indray vao ohatra miverina indray saka hoe miandry an'le groupe ela be zany, mety ela zany le groupe vao micharge ave sa hoe ahoana sa de elaela le izy de efa sepotra be indray le marary zay indray le izy vao miverina de farany ary moa tena sepotra be le anamena dady zay nandraisa zareo fanapa-kevitra hoe andao hitady
hitady oxygène le hoe popina dia andao atao any izy moa zany efa tara ihany. Ny ny ingay Andry Nirina Rajoelina ny teny hosazina hozy izy, hosazina mafy zay olona nanao an'io fanapoizinana dia miandry koa hoe inona ny sazy ho an'ny gouvernement, inona ny sazy homena ny responsable ao amin'ny ministère ny fahasalamana, ministère ny angovo ary ministère ny varotra commerce zany, izay nahatonga any fahafatesany malagasy satria na tiana na tsy tiana zany hoe tapaka ny courant maty le olona raha tany andafo zany tsy sazy henjana be mandroany zany ka tsy hoe akory le olona nanapoisina na tonga fahafatesana saziana fa le ministère tompona ndraikitra am'ireo zavatra reo tsy ho saziana amitsika voaka malagasy ajarantsika mitsara hoe tsy fanapoizinana eo ihany raha ohatra fanapoizinana na sakafo le izy fa ty délestage mahafaty olona ty de zao miteny ny gouvernement tsisy fahatapahana ono le zavatra tenenao teo miassure tanteraka ry zareo amy resaka tsy fahatapahana fankalazana ny fiverenany fahaleovatena amin'ny 26 juin mba zavatra marina fa tsara ny manao lanonana fa za kosa de mialatsy nisy zavatra tany Thaïlande, nisy zavatra tany an'Amerika, nisy zavatra tany France tsanga ohatran'izao ny saona ry zareo amiko zany tokony mba fafaty olona manerana Madagasikara ny zao tokony mba nisaontsika fa tsy andeha zay ne le itenenako marina fa za moa tenenina hoe ianao tsy manazy zany Ingay Rajoelina izy reo no manomboka teny nanomboka teny iny hoe resaka karaté 6e dan izy nanomboka azy izy fa 6e dan na fake fa raha izy kosa aloha milanonana de 10e dan izy io hain'io ary hitanao tena manao investissement ngeza million mihitsy de dollara mihitsy laniny amy fety nefa resaka inona atao fivereny fahaleovatena fa ho resantsika io fiveriny fahaleovatena atsika ka izay no zavatra teneniko androany isika aleo izy fantoka tanteraka amy resaka énergie raha ny tenenao tamin'ny farany teto moa de zay mihitsy hoe iresaka mikasika ny énergie tsika zany hoe tsy afabela am'izay ny jirama satria dia avy any Antananarivo zao nahoda kaikaiky atyle areto mba ao Antananarivo ao de tena tapaka ny jiro aminao manokana inona ny tena antony zao fatapahan-jiro zao satria raha ny fanazavana zao moa zany fanazavana ara officialy fa nareo mahampanonitra sy amin'ny maha atao amin'ny solomamavahoakanareo hoe inona marina ny tena antony satria raha ny resaky nataon'ny président farany teo raha ny resaka tamin'ny télévision na Malagasy izy de nyteny hoe miantotra ny fitaovana jirama ahoana ny fahitanao zay marina fa miantotra fitaovana jirama fa tamin'ny andro ny président Ratsiraka fa niantotra ireo tamin'ny andro ny président Ravalomanana fa niantotra ireo tamin'ny andro ny président Hery Rajaonarimampianina fa niantotra ireo nisy any délestage talohany io ary izy vahaolana maharitra fa napetraky nireo olona reo fa amin'ny andro ny Ingay Andry Nirina Rajoelina zany zay vao tsapa niantotra ireo zavatra tsy any ny olana tsy tiako mihitsy ho fitana ny vahoaka malagasy ary lôloviny Ingay Andry Nirina Rajoelina ny fiainany vahoaka malagasy zay ne le zavatra tsy mety lôloviny Ingay Andry Nirina Rajoelina le fiainany vahoaka malagasy zao le izy
le vahaolana lay misy fa tena tsy hay mihitsy ny atao hoe politika ekonomika zany ny anazy fampilalaovana fotsiny io reo de hainy mampifaly olona de ifaly reo olona reo rapitso androany 25 juin io zany de rapitso hainy mampifaly anao fa raha resaky énergie ty hoe lalaoviny le izy hitanao sao fa hitady hailikiny ny fahadisoana lehibe nataony mitady hailikiny any amin'ny jirama ny fahadisoana arety moa tena teneny koa averiko ndray mahavarina tenin'ny prime ministre ny teny andriamatoa prime ministre tsay Christian io teneniko io hoe vao mihetsika izy izahay avy amin'ny fanoherana de tonga de fantatra ny zareo vao manao plan fotsiny zahay de tonga de fantatra ny zareo de fantanina tiako apetraka amin'ny andriamatoa prime ministre tsay Christian zavatra mampagaga vao niainga fotsiny le camion tsy fantatrao fa nisy nangalatra zay izy zavatra mahavarina le camion mpitondra le solika zay lazaina fa betsaka mihitsy amam-polony any ny camion manina moa ty nangalarina zany de tourné ao anatin'izay zavatra zay fa raha mpanotsy izy de fantatry nizao fitondram-panjakana zao raha vao mihetsika zay de fantatra ary vao mandehana ty firina sary makany atuliary sy teny makany andafy sy teny passeportny sy teny ohatran'izay koa président Marc Ravalomanana ohatran'izay koa reo député namana rehetra reo raha mba nataonareo fiandrasana an'izany ty jirama ty tsy nisy aneo resaka eo ka zay aloha zavatra apetraka fa kosa ny problème amin'ny jirama de tsy prime ministre problème eto dia ingahy Andry Rajoelina zao zavatra tiako tenenina aminao hainy ingahy Rajoelina mihitsy ny mampatory ny malagasy raha zavatra rehetra ny lazainy ka nahatonga ny olona hoe andao ary atao holanina ty tamin'ny premier mandat tsisy vitan'ireo tsisy antom-pisiny mafy efa maniezaka kosa izy ny nanazava tamin'ny vahoaka hoe misy ny raha nikasika ny jirama asa sao de adininy andriamatoa andraso aloha ameko anao profo satria ngahy Andry Rajoelina de mampatory antsika malagasy telopolo tapitrisa profo meko anao de zao tamin'ny 2019 izy nanao fanambarana lehibe akoatsy ny propagande nataony fa filorolana izy tamin'ny 2019 de sao de ataonao mandainga angatatsika technicien hijery zavatra fefa napetrako tao hoe mba handefa an'le izy ho heny vahoaka malagasy profo voalohany ameko anao za dia ohatranareo ihany fantatro ararina raha maro ianareo no tezitra mafy mihitsy noho ny afitsiko ny jirama ny vahaolana teneniko amintsika dia zao za manao fanamby fa ao anatin'ny 5 taona raha 400 mégawatt ny fanaovana herinaratra ito amintsika lasa 800 mégawatt io ary anomboka amin'izany adeny zao dia anomboka amin'izany ho any andekaleka afaka 10 andro raha farafakeliny ampitomboana ny groupe ihany zay barrage hydraulique rehetrarehetra dia atombotsika amin'ity taona ity daholo ny fanamboarana barrage hydraulique manerana ny Madagascar mively rano amafisiko eto zany hoe farafakeliny 400 mégawatt zay nataony mitondra mifandimby nandritra an'izay sivy amin'ny 10 taona zay ho ataontsika ao anatin'ny 5 taona enitsika tsara zay zaho izy de tahaka ny olona rehetra aiza zany mively rano telombe folony ngahy Rajoelina rehetra na ny ray tsisy tenenitsony le vely rano fa io anisany vely rano anankiray
zaho izy amerinandro ao izy amerinandro afaka folo andro hidina any aiza moa ty andekaleka hidina any andekaleka aho izy tonga de atomboko ny asa nanomboka 2019 fa tsisy asa natombony zao na ny kodiny na ny ray ialako tsiny zay profo voalohany meko anao rehefa nanomboka nandeha am'izay le délestage de nisy koa fiverenana hitondra an'ity fireneny ity tamy 2023 2023 io ko tamy 2024 izy nanao an'iny PGE janvier io de angatatsika koa technicianina hamokan'io ina moa anaranty conseil des ministres izay milaza conseil des ministres io fa mialohany 26 juin zany tam'zany tonga de fa mipetraka amin'ny panneau solaire tamin'ny raha io tamy 2024 io zay profaroa miko anao sa rehefa miakatra ndray zany vahoaka malagasy tsy maintsy mitady teny hampatoriana any malagasy nefa tsy tanterahana izy teny ataonao rainao mpitondro rainao leader miteny zany rehefa tsy tanteraka de mitondra fanazavana ianao ino fa tsy jereny le teny taloha tany am'izao fotoana zao tsisy zavatra an'izay raha ny fahitako azy hoe misy niezaka ihany izy manazava ndraiky mandeha maromaro moa ny fanazavany hoe mitondra ny fanazavana hanalana ny olany délestage non izy hoa miteny voavavy ny délestage tsy voava tompoko ny délestage délestage misy atao Madagasikara am'izao fotoana zao fa mananaka any amin'ny 12 heures de temps farafahakeliny tsisy asa mandeha tsony atao Madagasikara am'izao fotoana zao ameko anao ndraiky koa ny ina anarate miprofo manaraka de aleo meko anao miprofo ho fantatry Madagasikara rehefa nataony PGE io de noetiny prime ministre atao aminay mise en œuvre n'io PGE io de nirena tsy maintsy vitainy ty zavatra ty de nisy daty omeny izy ane enjana be 10e dan izy raha nome daty tonga de manome daty izy fa tsy respecteny io daty io tonga ihany 26 juin tam'zany hoe tonga de fa mipetraka reo panneau solaire tsisy lasa am'izay niakatra ndraiky koa délestage iny nieritreritra ndray koa izy tao inona re tompoko mba zavatra ho teneko amreto malagasy reto inona ndray ny tene rehefa niakatra iny andao modidinako any amin'ny famokarana ndraiky so de ataonao aleo omeko anao sy ameko mivaoaka malagasy miprofo hoe itsika apatoriny tiranga ty apatoриторiny nividy izy fa mahana délestage aty betraka loatra reo société miara-miasa amin'ny Jirama de reo izy ny tena mangalatra ary lafo le frais le groupe zany vidy groupe gandrina radio avy any Inde groupe occasion io firenena ne ty hoentina ty mahafirenena hoentina mahafirenena zany fanapaha-kevitsy rehetra misy ministère misy ny tompona andraikitra mikarakara an'izany ary fa vita ao anatin'ny planine ny raha vao miaingany izy ny fahatongavany ny installationy ny fomba hampandehana fa vita zany fa ny zavatra napagaga de zao rehefa tonga tao Toamasina io groupe io de teo am'izay zareo nyteny hoe tsy afaka hoentina any Antananarivo satria misy tetezana 3 tsy mahazaka an'io groupe io de alao aloha je hoenotsika fa mbola niteny ndray profomeko anao ndray io hoe rehefa miakatra le izy tonga de miteny ngay radio la hoe a mois de mai teneniko anao mois de mai teo iny a mois de mai tonga eto io groupe io tsy maintsy tonga eto io groupe io alors aloha hiteny alefatsika ndray hoenitsika boka malagasy ny feo alana 105 mégawatts mbola tsisy nanao an'izany teto 105 mégawatts tsy maintsy tafapetraka
alohan'ny voalohany volana me. Zay no défi ndraisika niakaka tamin'ny ny société zay mametraka an'izany eto Madagasikara. Ary atomboka io dia in'izao tsy maintsy vitatsika io zany amin'ny lohan'ny voalohany alohan'izay ary aleoko miteny hoe volana me. Enitsika tsara zay ndray koa miprofo omeko anao sy omeko ny vahoaka malagasy hoe ampatoritoriny rajoelina ingay rajoelina isika malagasy de rehefa vita iny nanao fandarana manokana ingay rajoelina profo omeko anao zany tsy tonga le izy mois de mai inona indray ny ataoko ty fa tsy tonga mois de mai de zao ndray ny zavatra teneny inona indray ny ampatoritoriko ny malagasy satria fa tsy tonga ka le groupe mois de mai ka taprès ny mois de mai ndray koa iteny ndray mois de juin izy nite satria fa vita mois de mai aleo izy ngay andry rajoelina tsy ho teneniko le groupe raha vao miteny an'io groupe io aho ny loza de zao ho tratra ndray koa ny teniteneniko tsy tanteraka de aleo enotsika tsara ny teniny tao amin'ny fandaharana manokana zay nataony tao amin'ny TVM ny lazany ray hoe ny solution ny délestage des panneaux solaires ary amin'ny farany taona ndray izy izy noteneny teo amin'ny farany taona dikan'izay zany ampatoritoriny ingay raha amin'ny farany taona ndray ho teneny ndray mois de mai koa amin'ny mois de mai teneny ndray koa amin'ny farany taona ampatoriny ingay rajoelina vahoaka malagasy lôlovony ho any fiainantsika malagasy nefa raha ty fa de andraso aloha zay ny natonga ana hoe efa niteny foana isaky mikabary ngamba de hitanareo foana hoe ny solution de ny parc solaire ametraka parc solaire tsika eto Antananarivo rehefa manomboka daholo reto zavatra teneniko reto 30 mégawatt izay tsy maintsy ho vita amin'ny farany taona. Firenena ny resaka eto mafirenena ny resaka eto de ambarako mazava tsara fa raha misy ho fanarenana anty orinasa Jirama ty de mifanapaha-kevitsy ny fitondram-panjakana le izy tonga tao aminay ny ministre ny angovo tao amin'ny assemblée io tonga tao namoda iny rehefa ny avy tao i nanambara tokana ozy izy averiko ny solution io dia ny groupe 105 mégawatt io no vahaolana ministre ny angovo zany miteny tokana ny vahaolana de miteny ndraiky ngah andrinira rajoelina panneau solaire ny vahaolana tsy fantatra am'izay hoe firenena ray ve amin'ny secteur anankiray secteur énergie no resahana eto ny anankiray miteny panneau solaire ny anankiray miteny samby tompona ndraiky mpanjakana daholo reo miteny groupe angovo groupe 105 mégawatt ka zavatra tiako tenena amitsika vahoaka malagasy lôloviny ingay andriny rajoelina ny fiainatsika patoritoriny foana atsika zay zany le izy fa zava-misy moa ny tenany mahalehibe ny mpanoatra tsy hoe manakina foana fa za koa zay mba mitondra solution io zao fa niteny izy betsaka ny mpangalatra satria miainga avy any atamatavy zany ane ka hatongavanao Antananarivo ao fa misy fangalarana eny an-dalana vao maika tonga ao koa fa misy fangalarana zany milaza amiko ianareo mpitondra fanjakana androany teneno amiko iza no moramora kokoa ny dépenseny oui le groupe ty hoentina any Antananarivo sa installenao a Tomasina io groupe io de taritina amin'ny câble any Antananarivo l'énergie ambarako eto
zany no mora iteny amiko andreo kakabla tsy misy mialatsiny amitsika mpitondram-panjakana fa misy vola eo amy interconnecté kabla mampifandray any Toamasina Andekaleka sy Makanantananarivo fa maninona tsy ampiasana zany satria zay no moramora kokoa sady tsy manimba lala sady tsy mila mamboatra an'le inona rahanty le tetezana 30 ary tonga de apetraka le izy a malaky ny ananaovana zay zavatra zay solution zany ohatrany mieno anao ohatrany nahatsiaro fa nisy idirany FMI idirany ireo mpamatsy vola ty resaka JIRAMA ty aiza ho aiza ny fahitanareo mpanohitra an'izay zavatra zay izy io fa nyteneniko eto moa tena amin'ny alahelo lehibe no itenenako amitsika vahoaka malagasy fa ny orinasa JIRAMA orinasa mpanjakana dia fa tsy isika malagasy intsony no manapa-kevitra satria ny fitondram-panjakana zany de nanapa-kevitra fa resy ny fitondram-panjakana tsy manam-bola tsony goka ny kitapom-bola de ny baboka atao amin'ny FMI tamina nanao lettre resy zahay baboka zahay lettre d'intention io ka zay fanapahanareo kevitra de hoekenay zay nahatonga angahy antony Rajoelina raha nitafa tamin'ny vahoaka malagasy rehetra de niteny izy hoe tsy mora hozy izy fa nikeko daholo ny condition rehetra amam-polony mba azahoantsika aneo vola eo anisan'ny condition ao anatin'ny lettre d'intention zay nataony Ramatoa ministre ny finance sy budget sy nataony gouvernora ny banque centrale anisan'ny sonina ataony zareo nampananaoviny ngahy Andry Rajoelina azy fa tsy isika tsony no manendry ny DG terena mihitsy hoe vaonareo DG io de tiany DG décision ny avy eo amin'ny lettre d'intention io de mbola niteny koa izy hoe directeur financier enjana anisany zavatra stratégique be io énergie io ny olona mihitsy no manome deadline anao hoe tsy mety vitainao io DG io zao zay mahatonga ny DG io tsy azo raha misy an'izany izy moa tompona andraikitra voalohany momba ny fahaverezany soloka camion soloka reo tsy ny DG fangana sa ny ngay Rajoelina ny tena ny DG hay tsy azo satria patron ny DG de ny FMI fa tsy Rajoelina raha tany amin'ny ministère io de hainy tenany io roana ty DG ty zany rehetra zany no hitenenako hoe akalazytsika amin'ny 1 ny volana Jona amaray fiverena faleovantena ambarako eto hoatsika vahoaka malagasy vokatsy ny tsy fahaizany ngay Rajoelina vototra ndray koa ny teo am-pelantanatsika nanangana rehefa resy ny olona rehefa misy ady reny rehefa mandresy ianao inona ny zavatra ataon'olona voalohany rehefa mandresy zavatra ataon'olona voalohany any firenena reny hitantsika adiny Ukraine sy Russiana io zavatra ataony voalohany de zao manangana an'le saina sainam-pirenena aloha atsangana rehefa hoe mandresy izy
rehefa resindray izy inona ny zavatra atao manangana saina fotsy teto ingahy andrindrerajoelona nanangana saina fotsy resy zahay zay tianareo atao carte blanche tena eo reto tsy metsy atao raha zany teneniko zany tompoko lasy tompoko vavy ho atsika mba nianatra ao amin'ny siteny FMI zany lettre de détention afaka alaitsika 200 mahery page izy io za mamaky an'io foana satria na iny teti-bolam-panjakana natao na iny raha vakitsika tsara teti-bolam-panjakana sy ny lettre de détention de zavatra anankiray io zany sahala hoe baiboly na epistile zay iainatsika nanomboka tamin'ny 2023 ka hatramin'ny 2027 tsy afaka miala amin'io ao tsika sinon isaky ny enim-bolana tsy misy vola miditra eto ka zavatra tiako tenenina amintsika ny saina tokony hatsangana satria very le fahaleovan-tena ary énergie zay nananantsika teo aloha ny saina tokony mitsangana ho atsika dia saina mainty tokony hisaona atsika vaoaka malagasy fitainy ngay andrindra-joely tsika anaovana muzika anaovana jeu d'eau tsara fa souveraineté tsika ary énergie de ambarako eto amin'ny alahelo lehibe no itenenako amintsika vaoaka malagasy fa niala teo ampelatanantsika izany fahaleovan-tena ary énergie stratezika be io noho ny tsy fahaizany io ingahy andriny ndra vatao sy teny mandeha ny resaka tsy lisofina re hoe manomana greve ny mpiasany jirama manerana ny Madagasikara bon mbola tsy maintsy porofoina moa zay manoloana an'izay zavatra zay hoe mandeha ny resaka hoe ny syndicat hoe hanala ny DG izay teneninao zay atahorany andriambatao filohan'ny pirenena manao akory koa ny fahitanao zay maro zavatra tsy mety atao ny DG io eny na fitantanana ny orinasy io na fitantanana le mpiasa maro zavatra tsy voafehiny na resaka fahaverezany inona moa anaran'ity soloka zany ary vola be dehibe io fa ny zava-misy de zao resy malagasy resy rajoely nanangana saina fotsy izy tsy azo mialatsiny aminareo mpiasa manerana mpiasa ny jirama manerana nareo amin'ny syndicat manerana ny Madagasikara tena lako tsiny re tompoko resy isika décision jerevinareo fa nareo olona nianatra de jerenareo amin'ny lettre de détention alaivinareo resy isika resy tsy azo kitiny io rangahy io mampieritreritra ahy amin'ny débatsika reo ty de hoe raha ntiako tokoa moa ka migrevy ny mpiasan'ny jirama io fa ny délestage efa mandeha ho tapaka ny rano hanao akory tsika gasy io izy tsy migrevy aza fa mihinany tsy fihinany isika misotsony tsy fisotro isika malagasy izy tsy maty tsika tsisy zavatra mandeha itsony zay ne namana Francis no itenenako hoe aza ny olona mieritreritra hoe za lehibe mpanohitra de manakina foany tena mba hampanetsetena re tompoko mba hampionareo sao sy tena raha nenasolonayko hampionareo mba inona ny zavatra inona ny zavatra secteur mba mandeha am'izao fotoana zao zavatra teneniko anao raha ny harena nomen'Andriamanitra any Madagasikara na ny anaty ranomasina na ety ambony tany na ny anatin'ny tany na eny amin'ny abakabaka na ny harenam-boazanahary nomenatsika zay tsy ananan'olona tahaka ny lavanitsy izy reo fa tena spécial mihitsy nareo tahaka ny crabetsika reo tahaka ny crevette zany de crevette de Madagasikara Bristol za mihinana tany crevette de Madagasikara
zao mbo tsy nahita hoe crevette de la Réunion na crevette de Maurice na crevette de États-Unis crevette de Madagascar raha ny harenatsika reo isika milahatra firenena faran'izay mahantra inona moa zao zavatra nana Maurice tsisy ninona anao Maurice fa maninona Maurice mandroso amin'ny resaky fizahantany fotsiny resy tsika manan-karena zareo ambony ny fari-piainana zareo manino Seychelles ambony tsisy nininao fa hainy zareo no nampiasa ny zavatra nomen'Andriamanitra ny zareo fa tena raha misy tena ilako tsiny ilako raha misy ny olona nitondra an'ity firenena ity tena namotika ny Madagasikara amin'ny sehatra rehetra inona ho any sehatra mba mandeha ampionareo tena sao de ataonareo za tsy tia ny orangahy io ampionareo ao teneno amiko hoe mba mialatsiny kosa aloha fa ny sehatra ny tourisme de mandeha na ny sehatra ny lavanila de mandeha na ny sehatra ny inona moa anaty ny girofle de mandeha na ny resaka voamaina de mandeha na ny lalaneto de vita daholo ny lalaneto mirehareha izy akembe tsara fa vitany lalana akembe fa ny potehinao daholo ny lalana amanaly ny kilometatra rehetra le olana ane de zao hoe le filopirenena zay tenenitsika tsy mahafantatra akory inona natao hoe omby vosotra omby tsy haina akory ahoana hidevelopenao firenena anankiray tsy hainao akory le atao hoe omby symbolitsika zany zavatra zany tsy hainy mirehareha izy hoe raha zaho izy raha za tsy vita rentre izy zaho izy tsy hanao politika nyteneny zay sa tsy nyteneny zay zavatra zay tsy fantatra akory hoe ina ny rentre tena mampijaly ny vahoaka malagasy vahoaka ny atsimo inona le rentre tena mampijaly io tsy haina akory marina fa mampijaly le ambovombe fort dauphin fa ny tena mampijaly fort dauphin iosy tsy fantana akory zany hoe inona ny tena mampijaly satria ny raha vita fort dauphin iosy malakilaky kokoa ny fahatongavana raha miaingavana iosy ianao ka handeha any ambovombe malakilaky kokoa ny atongavanao no ambovombe sy fort dauphin vita tsy fantana akory zany ary ny tena lozy de zao izy mampatory vahoaka avao fa efa vita ny pipeline ao ny aikana nitsy tena niady any zay mirana tena niady mihitsy zay hoe vita io jeranareo amin'ny Facebook avoanareo ny sary avao ny sary enao rahala enao mijorova volombelo anao velona andro mba hakany ferinesako koa rahalahyko iny ferinesako nataotsy président ndra ina raha ny alofan'olo baka amindrozy any ino anaky raha ataonao ty raha io tsy vita ie mivola vita io mety nivola hoe menatra ningahy rajoela hoe de nijorova volombelona tsy raha de niaiky any ane tsy vita le izy ka ny olana eto de zao hiditra atsika 26 juin za tompoko de zao zany fankalazana ny vahina amby roapolo ny volana jona zany ho an'ny malagasy de zavatra masina niverena fahaleovantenao raha misy olona avery na resaka vola zao so ihany fa nisy banque mondiale so ihany fa nisy banque of Afrique so ihany fa nisy izy moa anarany FMI raha tsy nisy reo nataotra tsy voalohatra amin'ny karaha nefa ny rehereha mihitsy ngay radio tsy mitady any FMI tsy mitady any banque mondiale tsy mitady amin'ny ina moa anarany reo mpamatsy vola mahazatsy reo tsy mitady an'ireo tena ny rehereha mihitsy izy fa raha tsy isy an'ireo potika tanteraky tsika fa andraso aloha
fa ny aiky fa tsisy vola ny aiky izy hoe mitady ny FMI nanangana an'iny raha misy nisan'zay tamin'ny 1973 nanapa-kevitry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny président Ratsiraka niala tao amin'ny Jean de France fahaleovanteny zany niala tao amin'ny Jean de France 4 taona taty arira vao be deabe ny afrikana nanometsiny azy na hatramin'ny frantsay potikinareo fa masina kokoa ny atao hoe fahaleovantena 4 taona taty arina am'izay vao nahatsapa ireo firenena afrikana rehetra reo zao ny firenena afrikana vao miala ao anatin'ny Jean France zava-misy am'izao fotoana zao lasa nanangana saina fotsy ngay raha name condition rehetra mafy ane condition ny raha Madagasikara tontolo iainana fitantanana mangarahara i resaka angovo lainga avao ny tenenan'iny hoe raha vao tonga 100 millions io de hividy mpanao solaire fa condition napetraky nio zany nahatonga azy nanao conseil des ministres andro andro sabotsy sy conseil de gouvernement andro ina anaran'iny andro zoma satria raha tsy natao io tsy mivoaka mois de juillet zao mivola ka eto moa mpianatra mahay zareo tsy maintsy natao satria nanangasaina fotsy de amiko famitana voaka malagasy ny fitenena maleo teny tsika famitana voaka malagasy ny fitenena andao nangana sainy tsika satria fefa niala tao amitsika eo ny fahaleovantena na ara-miaramila na ara-tafoka na ara-bolo na ara-énergie na ara-politique géopolitique na ara-tsakafo miaratsiny la zay nefa fahaleovantena ara-tsakafo tsika tamin'ny première république nandeha tsika raha namatsy de very izy aty aorina de miezaka hampihenan'zany fa nahatra amin'ny fambolena zany ambatodrazaka zany ane makaliko eny afataratsika azy amitsika tokoa misy vary gasy reny havadiky vary chinois io tsy nampaninina raha ohatra zay ny tena hampitombony production fa ny zavatra loza na ny masombony avy any Chine na ny ina moa naran'iny na ny zezika avy any Chine donc zany tsy afaka mamboly ny tatsaha malagasy fa miankina tsy mahaleo tena ara-tsakafo zany tsika ka amiko namana Francis amiko vahoaka malagasy ny fiverenana fahaleovantena tsika na ara-tsakafo de very tsy haiko ahoana fomba kala za aloha de miala tsiny fa misaona ny tenako manisy kravaty mainty satria misaona ny tenako tsy maleo tena ara-tsakafo tsika tsy maleo tena ara-bolo tsika tsy maleo tena ara-énergie tsika tsy maleo tena ara-politique tsika mibaboka resy nanangasaina fotsy ingay rajoely teo ratsainy FMI sy banque mondiale ny rearea zany ingay rajoely zany ny rearea tsy mitady an'zany 7 taona zay vao handrosotsika raha miankina am'reo zao izy mibaboka izy nanangatsaina fotsy izy de saina tokony isaona tsika amin'ny fahaverezany ity fahaleovantena tsika zay matoa sy tenydranjena soleka ao anatin'izay tablao mainty be ny tanisainao ny fandehan'ny raharam-pirenena dia te hanontany anao hoe inona ny anjara biriky ny mpanohitra ianao moa teny efa nangataka ny hoe tokony ampiny ianao am'izay zavatra zay inona ny mety tokony anjara biriky ny mpanohitra satria raha mihaino anao na ny mpihaino atsika na izao mihaino anao de mahita hoe tena fa latsaka de latsaka inona zany ny tena vahaolana aingana de aingana hanavotana nyity firenena ty io ane namana Francis atsika vahoaka malagasy zay manaraka an'izao fandaharan'izao raha ny lalam-pandorena no jerena dia zavatra anankiroa tiako lazaina amitsika vahoaka malagasy voalohany aloha raha tena tia tanindrazana
hoy izy ianao hoe raha miheno ao izy ianao fa tsy mila tsy miheno ao fotsiny fa tsapatsika tsy fahambiazana zao ny hafatra ataoko amingay Andreny Rajoelina tonga de alefako hiantefana aminao raha tena tia tanindrazana ianao raha tena tia tanindrazana ianao nomena fotoana ianao tamin'ny tetezamita iny vokany potokany ekonomia malagasy nomena fahefana indray ianao a 5 taona latsaka ny ekonomia am'izao fotoana zao ny forcevanao le izy a tamin'ity mandat anankiray ity very tanteraka ny fahaleovantena raha tena tia tanindrazana anao ngahy Andreny Rajoelina aseho ny fitiavanao tanindrazana zay tenenao sanandro raiso ny fahendrenao mametsapy alana ianao eka somary lavalava izay ny resakitsika teto ary dia tsakotsakoitsika any tokantrano any izay resaka somary lavalava zay kanefa na izaina tsy zay a ame 4 minitra farany ianao nzay matoa sy teny amehezanao zay zavatra voalazatsika teto ny zavatra nyteneniko teo tompoko tsy maha lehibe ny mpanohatra fotsiny ao amin'ny antemeram-pirenena fa sarotra amiko ny angena am'izao fahoriny malagasy zao ity resaka énergie sy rano sy ny fahasalamam-bahoaka tia sy ny sakafotsika sy ny lalana tsy vitany nga Rajoelina tsony tsy vitany tsony averiko indray raha tena tia tanindrazana ianao ngay Andreny Rajoelina raiso ny fahendrena zay nomeny ray aman-drenitsika mametra-pialana moramora ianao eka zay koa ny tsakotsakosika an'androany ny arahana tamin'ny solomavahoaka ny tuliara nzay matoa cité Andrena Soloniaiko isorana manokana ianao nzay matoa député cité Andrena Soloniaiko naneko vahiny ity fandarana ity isorana manokana koa nareo tany tokantrano any nanjoy hatramin'ny farany ity fandarana ity mahavelo bevata saotra ataoko lahy saotra ataoko